Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmirahabatsika revako malala tratry ity alatsinainy fahadimy ny volana septambra ity. Ny mofinaina voalahatra ao antsika anio dia ny bokin'ny asan'ny apôstôly toko faharoapolo. Asan'ny apôstôly toko faharoapolo, andiny fafito ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaefatra amby roapolo. Fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha tany Mileto i Paoly dia naniraka akany Efesosy izy ka napaka ny lolon'ny fiangonana ankeo aminy. Ary no tonga teo aminy ireo dia ho isy taminy. Fantatrareo hatramin'ny andro voalohany nahatongavako teto, azy izay toitry ny fitondrantenako taminareo tamin'izany andro rehetra izany. Dia ny nanim-poko ny tompo tamin'ny fanetretena rehetra sy ny ranomaso ary ny fankapana izay nanjo ahy tamin'ny fanotrehan'ny Jiosy. Ka tsy mba nafeniko izay mahasoa fa nambarako sy nampianariko anareo teo mason'ny olona ary tao amin'ny isa-trano. Ary nambarako tamin'ny Jiosy sy ny jentilisa koa ny fibebahana amin'Andriamanitra sy ny finoanan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ankehitriny, indro tery ampanahaka an'i Jerosalema, nefa tsy fantatro izay anjo ahy ihany. Afa-tsy izay ambaran'ny fanamasina amiko amin'ny isa-tanàna, fa isy famatorana sy fahoriana anjo ahy, nefa tsy ataoko ho zavatra akory ny aiko, mba ahavita ny alehako dia ny fanompona izay noraisiko tamin'i Jesosy Tompo, hanambara ny filazantsara ny fahasoavan'Andriamanitra. Ray masino, manomasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Paoly izay nampiantso ireo olona,any hoe ireo ray aman-dreny, ireo mpitarika, ireo mpanabe tao Efesosy satria hisaraka amin'izy ireo dia nanao ity anatranatra faraparany ity Paoly. Ny fiangonana tao Efesosy izay isan'ny fiangonana lehibe, fiangonana malaza, ny angonandry Jaona ary Maria renin'ny tompo aty aoriana, ny angonan'ireo apôstôly izay maro, ary dia nahitana koa nefa vahoaka maro isan-karazany kristianina nanana izay naha-izy azy tao amin'ny fiarahamonina tao Efesosy. Nisy koa nefa ny olon-tsotra. Isan'ny fiangonana ataontsika hoe lehibe satria nanorata ny tompo taratasy manokana ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy. Hitantsika eo amin'ny Apokalipsy toko faharoa ity fiangonana tany Efesosy ity. Ka nanafaran'ny tompo manokana manao hoe miverena amin'ny fitiavana voalohany ianao ry Efesosy. Ny afatrafatra Paoly amin'ity mofinaina ity afaka malala ny andiny fafito ambin'ny folo ka hatramin'ny andiny fahaefatra amby roapolo dia afatrafatra ho an'ny mpitondra fiangonana, afatrafatra ho an'ny tompona andraikitra eo amin'ny fiangonana, afatrafatra ho an'ireo izay mpitarika eo amin'ny anatin'ny fiangonana. Ny andiny fa efatra amby roapolo no anankiray amin'izay mampahiry antsika ry havako. Hoy ny Paoly manao hoe nefa tsy ataoko ho zavatra akory ny aiko, mba havita ny alehako dia ny fanompona izay noraisiko tamin'i Jesosy Tompo, hanambara ny filazantsara ny fahasoavan'Andriamanitra. Ny Paoly avako malala dia nahatsiaro manokana mihitsy teo amin'ny fiainany fa antso ny fitoriana ny filazantsara. Antso ny ahafahan'ny olona mitory ny filazantsara ary antso ny fahasoavan'Andriamanitra. Antso amin'ny fifaliana, antso amin'ny fandraisana anjara amin'ny fanompona masina ny fitoriana ny filazantsara. Raha toa ka mijery ity eto am-pilatanantsika ity zany tsika raha afaka malala dia milaza zavatra anankiroa. Ny voalohany dia izao, ny mpitory ny filazantsara dia manao ny ainy tsy ho zavatra amin'ny fitoriana ny vaovao mahafaly na ny fitoriana an' Jesosy. Manao ny ainy tsy ho zavatra. Ilay teny hoe manao ny aina tsy ho zavatra dia manao hoe raha dika dia ny hoe tsy manao ny haiko ho lafo vidy noho ny filazantsara, na ny marimarina kokoa aza dia dika ny manao hoe tsy ny raiki-po
tsy ny raiki-po ary tsy namaritra ny aiko ho lehibe ho lafo vidy noho ny filazantsara. Rehafako isan'ny mamperitreritra antsika ny ataontsika hoe ny fitoriana filazantsara iainana amin'izao andro ankehitriny zao. Hitantsika amin'ny indrindra ty Afrika ireo zay fiangonana maro miparitaka ty Afrika miezaka mafy mitory ny filazantsara, saingy toa tsapa koa nefa amin'ny endrika maro isan-karazany fa tsy manao nena tsy ho zavatra sanatria tsy mitsara isika, fa lasa nieritreritra mijery iny fitorianan'ny filazantsara zay zary to fitadiavam-bola, ny fitoriana filazantsara zay zary atao fitaovana mba hoentina mampanankarena ny hafa na mampanankarena olona vitsivitsy, ary indraindray le fitoriana filazantsara zay manjary fitaovana koa za ara-politika. Marina loatra fa ny tenin'ny Zotra Masina manao hoe zay mitory ny filazantsara de velomy ny filazantsara, fa tsy hoe zay mitory ny filazantsara dia tsy maintsy ataon'ny filazantsara manan-karena tahaka ny faninana amin'ny arenan'izao tontolo zao. Dia eto ahitsy Paul Ravako malala ny fanahy iny ataontsika hoe fiangonana mitory ny filazantsara, fiangonana mahatsiaro fa manan-karena ao amin'ny tompo izy, manan-karena mety ho mahantra amin'ny lafiny materialy izy, mety miankina aman'olona amin'ny lafiny materialy izy, mety ho fiantran'olona aza ny akabeazany zavatra eo ampelantanany mpitory ny filazantsara izay mety ho afoin'ny olona, izay mety ho ateraky ny fitiavan'ny olona, izay mety ho fahatsapatenan'ny olona aza no mety ho mamelona ny fiangonana, no mety ho mamelona ny mpitory ny filazantsara. Fa tsy de zay loatra intsony no mety ho hitantsika amin'izao andro ankehitriny zao, fa tozary mitaky, mamaritra, manery, makankolaka, manambaka sanatr'indrano ndraindray zay hitantsika ka manjary mahatonga fiemorana amin'ny olona amin'ny atao hoe fivavahana. Marina loatra ny olona raha teo moa efa betsaka nefa ataontsika hoe tsy mahazo azy fiangonana, tsy de fahafiry ny laniny any amin'ny zavatra hafa akory ny lany amin'ny fiangonana, fa ndraindray kosa dia misy zavatra mamperitreritra ihany amin'ny fitoriana filazantsara zay hitantsika amin'ny tany maro aty Afrika ohatra, eto Madagasikara efa ihany koa efa manomboka hitantsika an'izany, sanatria tsy hanondro fiangonana tsika, tsy azontsika atao zany, na hitemana hoe tsika marina ato amintsika tsy misy an'izany fa ariny misy an'izany, tsy de zay loatra, fa te hamperitreritra tsika manao hoe inona ny tena izy, ny tena izy de zao io tenen'ny Paul io, ny mpitory ny filazantsara. Raha tsy voatery hoe sao de le mampirary aminay ndraiky aba zotra zany, sa le pasteur ary aminay ve, sa le presbytera, sa le pastora ary ambanivohitra ve, sanatria mety ho zay indray no eritreretintsika, tsy de zay loatra, tsy natao hanindromana na iza loatra, fa te hamperitrereta ny fiangonana fotsiny ihany manao hoe niza mitory ny filazantsara, na laika io, na mpitandrona io, na diakonina io, na mpiandro, na kristianina tsotra io, de tokony hanao ny ainy tsy ho zavatra izy, izany hoe tokony hanao zava-dehibe, lay fanompony izy mihoatra noho ny zavatra izao tontolo zao. Tsy hoe zay tsy hanao, zay tompo dia za tsy afaky ny andeha mitra tanana fa satria tsy matahotra tsy andeha any satria za tsy mahazo an'izao, na sisy ny sisa rehetra, na hoe zao ny sandany zavatra ataoko ry tompo. Ravako malala eto Paul any de mampianara antsika fiangonana. Ity volana septambra ity moa tsika ravako malala ny lohahevitra lehibe de ny hoe mikeleza aina amin'ny fitoriana ny filazantsara, zany hoe ataovo zava-dehibe ny fitoriana ny filazantsara. Mitaona antsika kristianina zany ny ity perikope eto am-pelatana antsika ity ravako, tsy hoe mamono tena, tsy zay loatra, tsy hoe manao zay mety manao mihoatra noho zay zaka, tsy zay loatra, fa matoky ny fahasoavan'Andriamanitra, ary eo am-pitoriana ny filazantsara dia tsy ny filanao, tsy ny zavatra ilainao no lasa lohan'ny filazantsara, fa nandray mantsy ny zavatra ilaitsika ny lasa lohan'ny filazantsara, ary ndraindray mety ho mametraka fepetra mihitsy azy itsika fiangonana, mety ho mametraka fepetra mihitsy azy isika indraindray amin'ny fitoriana ny filazantsara, hoe zay tompo de izao no ataonay fiangonana, raha tsy ataonao an'izao zahay, raha tsy tory ny filazantsara. Hitantsika rahay amin'ireny fanaovana tafika masina mety ho hitan'ny fiangonana ireny, rahandray de betsaka ny zavatra ilaitsika ny lasa alohan'ny filazantsara.
rehefa miteny hoe filazantsara tsika de tokony zay ny lasa aloha, zay ahatafita ny filazantsarany amin'ny olona ny tokony ho lasa aloha, fa tsy zay mety hoe ampilamina atsika ny ampitoriana ny filazantsara. Izay mampilamina atsika iny an'Andriamanitra, ny mitory ny filazantsara iny atsika. Zavatra sasanangy samihafa mihitsy ireo. Andriamanitra manao zay ampilamina atsika, Andriamanitra manao zay hitantarana sy karakarana atsika amin'ny fitoriana ny filazantsara. Ary io men'Andriamanitra anao mandrakariva, men'Andriamanitra anao mandrakariva, men'Andriamanitra ny mpitory ny filazantsara io, na iza de velomin'ny filazantsara ho Paoly. Ary Paoly eza moa de niteny mihitsy ny fiangonana manao hoe aza de idina loatra reny vavan'ny omby mively fary, zany hoe ny mpitory ny filazantsara dia Andriamanitra sy ny fiangonana mikarakara zay mety ho mieritreritra azy, fa omeo fotoana izy alao ny filazantsara handeha ho toriany ny mpanompon'Andriamanitra. No zany de zao ny filazantsara ny tokony ho lasa aloha, ny filazantsara ny tokony himasony ny fiangonana, fa Andriamanitra kosa miay sy mijery ny fiangonana, ny mpitory ny filazantsara. Fa ny faharoa zay aseho an'ity mofinaina ity rehefa ko malala, tsika manao hoe ny fieritreretana voalohany atao hoe filazantsara. Fa raha toa ka mijery koa ary isika amin'ity mofinaina ity, inona moa lay tenen'ny Paoly hoe filazantsara eto? Inona lay filazantsara amitentsika manao hoe filazantsara, raha miteny hoe mitory ny filazantsara, de hoy Paoly manao hoe efa nambarako ange taminareo, 20, efa nambarako taminareo, tsy nafeniko taminareo, fa nasehoko taminareo teo mason'ny olona tamin'ny isa-tokantrano ny filazantsara. Inona le filazantsara? Ny finoanan'i Jesosy Kristy ho tompontsika, ny fibebahana amin'Andriamanitra. 1:20. Ny filazantsara rehefa ko malala dia ny fampahafantarana ny olona ny fitiavan'Andriamanitra, fampahafantarana ny olona ny fitiavan'Andriamanitra, ary ny famonjena ny olona teraky ny famelan-keloka, ateraky ny fandraisan'ny olona ny Jesosy tompo sy mpamonjy. Ny atao hoe mitory ny filazantsara de mitory ny fitiavan'Andriamanitra, mitaona ny olona hibebaka, mitaona ny olona hino an' Jesosy, ka mahatonga fibebahana sy fiovana, ary mampafantatra ny olona fa ao amin'Andriamanitra ny tena fiainana, ao amin'Andriamanitra ny tena fiainana, ao am' Jesosy ny tena fiainana. Mandrakariva rehefa ko malala betsaka rentsika etsero ny onjam-peo isan-karazany, tambajotra isan-karazany, gazety atsoratra isan-karazany sy ny sisa rehetra mitory ny filazantsara. Marina loatra fa zava-dehibe ary asan'ny mpino rehetra ny fitoriana ny filazantsara. Saingy zao ny antsony hoe mitory ny filazantsara de mitory ny fahaveloman'i Jesosy, mitory ny fandresen'i Jesosy ny fahafatesana, mitory ny famelan-keloka, ary zao indrindra mitory ny fitiavan'Andriamanitra ny olona, mitory ny famelan-keloka natolotr'Andriamanitra ny olona, mitaona ny olona ahatsiary fa efa nanatona azy Andriamanitra, efa nanakaiky azy Andriamanitra, efa namela ny elony Andriamanitra. Fa rehefa ko malala tsy de zay loatra ny rentsika, indraindray fitsarana, indraindray fanameloana, indraindray karavasy aza, indraindray ny rentsika amin'ny fitoriana filazantsara. Rehefa pahafantarana ny olona ny fahotany fotsiny ihany, ny mpitory filazantsara rehefa ko malala tsy hoe mitanisa ny fahotany ny olona, tsy hoe mampafantatra ny olona mahampanota azy ihany, tsy zay ihany, tsy mijanona am'izay, tsy manameloka ny olona ny zava-dehibe. Eny ilaina mitaona ny olona hibebaka, ilaina ny mampafantatra ny olona mahampanota azy, tahaka natao amin'ny Paoly ihany. Ilaina pahafantarana ny olona ny fahotany, ilaina pahafantarana ny olona ny fialany tamin'Andriamanitra, fa tsy zay ihany natao hoe mitory ny filazantsara, tsy fampahafantarana ny olona, tsy mahatonga ny olona hiondrika ao anatin'ny fahotana ihany ny filazantsara, fa mahatonga ny olona koa hitraka, tsy ny fanamelohana ny olona ny zava-dehibe amin'ny fitoriana filazantsara, fa ny fahampahafantarana ny olona fa voavela ny elony raha mibebaka izy, voavela ny elony ao amin'Andriamanitra, fa pahafantarana ny olona fa hery manafaka ny filazantsara, fa tsy mampitanondrika ny olona mba hahafahana manambaka azy, na hahafahana mamatotra azy, na hahafahana mangeja azy, melohany izy, bedesiny izy, mba hahafahana manambaka azy sanatriny tanjaka, zay mety ho hitantsika amin'ny fitoriana filazantsara etsero, fa fitoriana ny olona hitraka, hisokatra, hanana fahazavantsaina hoe aty azy Andriamanitra, voavela ny elony amin'io fotoana io,
velona ao aminy Jesosy ary de mana fifaliana vaovao izy ary tea toky azy ndray Andriamanitra, tea navao ny fanolora-tena ndray Andriamanitra, olom-baovao izy. Rehefa koa malala ny filazantsara de ery mahatonga ny olona ho afa aminjoro, ary zay mahatonga ny Paoly ny teny manao hoe fa tsy menatra ny filazantsara io ary tsy maintsy ataoko filazantsara io, tsy maintsy hotoriako filazantsara io, ary tsy ataoko zavatra kory ny aiko. Satria zao eo ampitoriana ny filazantsara ianao de mahatsiary fifaliana manokana izay tsy ananany zao tontolo zao. Jesosy efa niteny zany avako malala, eo am-pizarana ny vaovao mahafala ny fiangonana, eo am-panaovana tafika masina sika, eo am-piresahana zany fahatsarany Kristy zany isika, de mahatsiary manokana ny herin'ny fanamasina atao anatintsika ka mahatonga antsika manana fifaliana te hizara. Ary eo am-piainona ny filazantsara kosa zay torintsika na ijogontsika vavolombelona ny hafa de mahatsiary fifaliana. Satria eo afovoany zany filazantsara torintsika zany Jesosy, ary melorana zany filazantsara torintsika zany ny fanamasina, mandrakotra izany filazantsara ambarantsika zany ny voninahitr'Andriamanitra. Afaka malala eto Paoly any de manentana arareo kristianina atao Efesosy, manentana antsika kristianina tsy ovariana, fa hoy Paoly manao hoe betsaka ny fahavalon'ny filazantsara, ary mampahafantatra mihitsy ary izy ery ambany ery amin'ny 7:20 sy 7:20 zay tsy ao anatin'ny mofonaina moa hoe tandremo ny tenanareo sy ny ondry. Eo ampitoriana ny fahalazantsara de zao isan'ny mila mitandry tena ny fiangonana, mila mitandry tena ny fiangonana. Melon'ny ahafahan'ny fiangonana mitandrina ny ondrin'Andriamanitra de ilain'ny fiangonana ny mitandrina ny tenany, ilain'ny kristianina ny mitandry tena. Mety ho sarotra ny mitandrina ny ondry, mety ho sarotra ny mitandrina ny hafa, tahaka ny Kaina ny teny tamin'Andriamanitra manao hoe tena za kosa aloha tsy mpitandrina ny rahalahiko. Sarotra tokoa ny mitandrina ny hafa, fa izao sarotra koa ny mitandry tena. Ary zay mahatonga amin'ny Paoly eto ny teny manao hoe tandremo ary io tenanareo io fa sao io tenanareo io manjary tsy ahafahanareo manao ny fitoriana filazantsara, ny fijoroana vavolombelona araka ny tokony ho izy. Ny tebitebinareo ny am'izao fiainana izao, ny aiainareo ny am'izay mety ho ilainareo, ny tahotrareo ny am'izay mety ho fetranareo, ny zavatra maro isan-karazany zay mahakasika ny tena, de hoy Paoly manao hoe tandremo tsara, fa aza atao zavatra fotsiny aina, zany apetrao amin'Andriamanitra ny fiainanao. Afaka malala am'izao taonjato varaika amby roapolo zao, taonjaton'ny fitenitsika eto mandrakariva, taonjaton'ny any ambadiky ny atao hoe fandrosoana azy. Efa am'izany tsika zao taonjato zay miivo amin'ny tenan'ny olombelona, miivo amin'izay mahafinaritra ny olombelona, ary indraindray dia mampieritreritra rehefa koa malala. Io marain'io mijery fahitalavitra, mijery ny hira gasy anankiray zay natao ty tsy lavitra n'Antananarivo, de variana mijery koa ny fiovan'ny bira gasy. Lay fandihy mahazatra ny mpihira gasy izay nahafantarantsika azy, de io koa fa manomboka miova fa efa andairan'lay fomba fandihy hafa mihitsy ndray koa ankehitriny, ilay hira gasy zay efa nahazatra antsika nandritry ny 100 taona nahafantarana azy, de variana indray ianao mijery an'lay mpihira gasy ankehitriny, fa io koa fa efa tafiditra ao anatin'lay mpihira gasy ny fandihy zay tsy gasy mihitsy raha zany zay lazana azy. Teny manao hoe naiza dia efa hitatsika fa miova toholy, miova zao rehetra zao. Ka amina zavatra tahaka zany ara tsapanao ny fiovana, maika fa mizavam-panahy, tsapanao mihitsy ao anatin'ny fiangonana, tsapanao mitsoka ao anatin'ny filazantsara koa lay fitiavan-tenan'ny olona ao anatin'ny antsoiny hoe fitoriana filazantsara. Rehefa koa malala eto Paoly de manafatra antsika hiambina tsara, manafatra antsika fa adidy andraikitra na apetraka ampino ny fitoriana ny filazantsara. Tamin'ny taona 1970 no nivory voalohany ny antsoina hoe conférence intermissionnaire. Io conférence intermissionnaire io de zany hoe reo fivondronam-ben'ny
misiona protestanta rehetra ny asa teto Madagasikara akoatra ny misiona katolika. Ny misiona protestanta mantsy talohan'ny 317 io dia nivory tany Edimbourg. Nisy fivoriam-ben'ny misionera rehetra sy ny fikambananam-pandefa misionera ny maromarina kokoa tany Edimbourg ny taona 1700. Tsy io akory ny voalohany fa efa nisy talohan'io efa trany amin'ny taona 700 no efa nisy maromaro. Fa ity tany Edimbourg ty no niavaka indrindra tamin'ny fivoriam-ben'ny misionera, fikambananam-pandefa misionera, satria nitondra fiovana sy fantsina tao anatiny antsony hoe fitoriana ny filazantsara. Inona le fiovana sy fantsina? Momba ny anjara toeran'ny ny ataontsika hoe ny teratany, satria nisy misionera tonga tamin'ny isa-pirena isaky ny tany maro samihafa, momba ny anjara toeran'ny kolotsaina, momba ny fiaraha-miasa, momba ny fanamboarana ny fitoriana filazantsara ifanaraka amin'ny zava-misy. Fa anankiray tamin'ireny dia ny hoe handeha afainganina ny fitoriana filazantsara eto ambonin'ny tany. Dia nifanaraka tamin'ny 1700 ireo misionera, fikambanam-pandefa misionera, ny Allemand, Norvéziana, ny Amerikana, ny Hollandais, ny Frantsay, ny Britanika, isan-karazany dia nivory da nanasolo tena avokoa, na ny Suédois, ny Danois, isan-karazany dia samy nana fikambanam-pandefa misionera nivory dia andahoara fitaina rangany fitoriana filazantsara eto ambonin'ny tany. Vetivety mitantsika an'io fa maro tsika reto. Dia teto Madagasikara efa nisy 7. Ny London Missionary Society na ny LMS, ny Mission Protestante Française, ny Frenzy, reo ny mission ataontsika hoe réformé. Dia nisy missiona Luterana anankitelo, ny missiona Norvéziana, ny Norsk Mission Society, dia nisy missiona Amerikana anankiroa, ary ny missiona Anglikana anankiray. Antsoina hoe Société for the Propagation of Gospel. Io zany dia missiona ny Anglikana moa tao anatin'ny protestanta nandritra ny taonjato fa 1920. Dia reo 7 ireo aleo zaraitsika Madagasikara. Aleo ifanaraka tsika mba ho vita, mba tsy hifaninana, mba tsy hifanaratsy, mba tsy hoe hivangongo amin'ny toerana anankiray tsika menakavy, hivangongo eto Antananarivo eto nefa any amin'ny faritra sasany tsisy mpitory filazantsara. Fa andeha tsika hanao fandaminana, andeha tsika fikambanam-pandefa misionera 7, andeha tsika hifanaraka dia hitory ny filazantsara sika, dia horaisitsika ny asa sosialy sy ny fanabeazana. Zay mahatonga hoe tao anatin'ny conférence intermissionnnaire avokoa ny tena asa sosialy rehetra, na momba ny kamboty io tamin'izany fotoana zany, na ny sekolo, na fitezana tanora io, na inona tao anatin'ny conférence intermissionnaire avokoa. Dia rehefa natao le fitsinjarana dia nazava be mihitsy, eny ara dia zao noho izy zaraina roa aloha Madagasikara no mahatsotra azy indrindra. Ny tapany atsimo efa any atsimo nareo misiona Luterana, dia mba havitainareo 3, misiona Norvéziana anankiray sy misiona Amerikana anankiroa, ny tapany atsimo zany hoe manomboka eo Antsirabe mianatsimo. Fa izao ny tapany avaratra kosa manomboka eto Antananarivo mipakatra ny Degauchères dia anjaran'ny misiona réformé. Zany akory tsy midika hoe tsy mana misy ihany mifaritra sasany hoe na dia faritra atsimo aza ny asan'ny misiona Norvéziana, ny misiona Luterana, dia nisy ihany ohatra hoe ambositra efa mahazatra efa tao, dia nisy ihany misiona ny MPF. Fianarantsoa tapitarana dia na dia natao hoe ho an'ny misiona Luterana aza ny atsimo, dia efa nisy fiangonana 10 tao izay efa ny LMS, dia efa napetra nisy ihany zany reny teboka kely reny zay efa teo aloha fa amin'ny ankapobeny dia hoe ny varatra isan'ny misiona réformé, ny atsimo isan'ny Luterana, ny apahany amin'ny faritra Tsinanana sy ny amin'ny Degauchères kosa ny asan'ny misiona Anglikana. Fandahoara ho vitaingana ny fitoriana filazantsara mba tsy hifanindry amin'ny toerana anankiray isika. Dia rehefa tonga indray ny misiona taty avaratra, ho an'ny taty avaratra zany zay nisy ny Frenzy, ny MPF, ny LMS, dia mifampizarandray izy amin'ny andrefana indray dia anjaran'ny Frenzy, zany hoe manomboka eto Anosizato dia mandeha Iambotately dia mikizaka makany Anosizato dia mikizaka Valavefolo-Akaiky Fenoarivo, mipakatra any Akavandra hatrany Ambatomainty, iny Tsiromandidy, iny Soavinandrina, anareo Frenzy iny. Mikisaka akorytsika mandrasaka antsika eto avaratra dia amin'ireo Antananarivo mipaka maso an'iny Inaram-pirena faharoa hatrany any Zorobe, mipakatra any Ambatondrazaka, iny anjaranareo LMS iny. Ho an'ny MPF kosa dia zao eto ndray tsika eto afovoany indray no mikisaka Metsinanana, mahazo ny hatrany Moramanga, mipakatra amin'ny Tomasina, anjaranareo Frenzy, anjaran'ny MPF. Zany hoe tena nisy fandaminana mba tsy hatonga ilay misiona hifanaratsy, mba tsy hatonga ilay misiona hivangongo amin'ny toerana anankiray. Mampalahelo avako malala
zato taona teorintsika folo zato taona teoriny manahoana ny fitoriana ny filazantsara to tazana amin'ny vangongo amin'ny toerana anankiray ny mpitoro ny filazantsara to amin'ny toerana anankiray feno karazam-piangonana satria no ny antony maro samihafa ny ravana moa izay fizara-partany zay aloha zay mba samy amonjy reny votrako aloha zay mba tahaka zao tamin'ny taona efatra amin'ny fitopolo sy sivinjato sy arivo de zao mivangongo amin'ny toerana anankiray any amin'ny toerana sasany dia mahantra tsy isy mpitoro ny filazantsara any amin'ny toerana sasany dia tsy misy na de evanjelista tsy misy na de mpiany tsy misy afa-tsy olona sy ny fahantrany ry fiangonana no miandry anao ny eny tompo e aiza le hoe ataoko tsy ho zavatra akory ny aiko aiza le hoe ataoko voninahitry ny toro ny filazantsara o Paoly amin'ny Romanina nafaka malala ity volana septambra ity de manao antso avo ny perikopy andao itoro ny filazantsara efa miasa mafy ary isika fiangonana mbola izao amin'ny firenena efa miasa mafy azy isika miasa mafy tokoa ve moa fa ndeha atao hoe zay mbola tahaka izao ihany mbola tsy ampy ny sekoly mbola tsy ampy ny toeram-pitsaboana mbola tsy ampy ny fitoriana ny filazantsara tsy ampy ny toby zany rehetrany de ilaina ezaka avy amin'ny fiangonana tena manona antsika tsy ho zavatra tokoa ve isika le avako malala iza moa no andrasantsika itoro ny filazantsara eto Madagasikara amita zay mbola tsy ampy tsy atsasaky ny malagasy zato taona teoriana conférence intermissionnaire tsika mbola tsy vitatsika ny zato ny 10 isan-jato ronjato taona teoriana ny dira filazantsara tsika mbola tsy vitatsika ny 10 isan-jato raha totaly daholo ary ny kristianina rehetra na katolika na protestanta na anglikana na luterana mbola tsy mahatratra ny 10 isan-jato na tsara fanala amin'ny teny ro amin'ny 10 isan-jato ry havako malalo miandry olona tahaka ny Paoly miandry anao ny tompo andao hitoriana ny filazantsara toriana amin'ny fitiavana toriana amin'ny fanetretena toriana amin'ilay tena izy rehefa ampahafantarana ny olona ny famelan-keloka toriana amin'ny sitrapon'Andriamanitra toriana amin'ny faharetana toriana amin'ny fahatserovatena fa miandry ny fiangonan'Andriamanitra ivavakisika tompo amsoranao zay no ny amin'ny fahatokina ianao ka de nitefenao zay ho mpitory ny filazantsara tao am'izay tompo tsy hanao zavatra akory ny ainay tsy hifikitra am'izao tontolo zao hanao zava-dehibe ny fitoriana ny filazantsara marina fa sarotra ny asa efa nanafatra anay ianao fa ahita fahoriana zay ty am'izao tontolo zao efa nanafatra anay ianao fa raha ity am'izao tontolo zao ihany ao natenainao de antririran'ny olona rehetra rahay sangy ny teninao koa de milaza fa momba anay ianao mandrapatonga fahatapelan'izao tontolo zao ny teninao de efa nanafatra anay tsy hananana efa nahina na amin'inona na amin'inona fa efa nandresy zao tontolo zao ianao ho anay tompo de ampahirezo ny fiangonanao tsy ho variana ampahirezo fo azy ny fiangonanao anao zava-dehibe ny fitoriana filazantsara fo azy ny kristianina mba hatsiary fa zava-dehibe ny fitoriana filazantsara ny tompona andraikitra isa tokony ny kristianina isa tokantrano ny kristianina isam-batan'olona de ho meherim-panahy tompo hitory ny filazantsara na amin'ny fijona vavolombelona eo anivon'ny fiangonana na eo amin'ny fiarahamonina manapy ianao ny mpitondra fivavahana manapy ianao reo evanjelista manapy ianao reo katekista reo mpiandry ny mpitandrina ny pretra ny presbitera ny dekona ny diakona trotrona iambavaky reny tompo samy ahery amin'ny fitoriana ny filazantsara fo azy ny fiangonanao fa miandry anay ny firenena tompo miandry ny fiangonanao ny firenena de mampahireza anay na amin'ny morana amin'ny sarotra de ataovy miteny tahaka amin'ny mpanomponao zay hoe tsy ataonay zavatra akory ny anay satria efa miantoka anay sy momba ary mampandresy anay ianao de mametraka ny fiainanay tsiray avy eo am-pelantananao zay ry tompo tia anay amen.